dia izy hoe miala aminy ianareo ny oloko mba tsy ombona anareo ho taminy. Izany hoe afaka manana safidy zany isika hiala amin'ireo raha tsy mety sy tsy manaraka ny sitrapon'Andriamanitra ka hananantsika ilay fiainana mandrakizay. Ka raha mijery an'io lohahevitra io zany tsika dia tiako ny milaza amintsika fa ny devoly no nahatonga ny fahafatesana teto ambonin'ny tany. Ny devoly no rangoro fototry ny afo mahatonga ny fijaliana izay misy amintsika amin'izao fotoana izao, satria ny Jaona 9:7 dia milaza hoe ianareo dia avy amin'ny devoly rainareo ka izay sitrakinareo no tianareo atao. Izy dia mpamono olona hatramin'ny taloha ary tsy nitoetra tamin'ny marina izy. Ny devoly zany no tompona andraikitra ny fijaliana, fa Andriamanitra dia te hiantso antsika manao hoe mbola azo. Isa mandeha ve? Mandeha ve? Ao hoe afaka verina hatramin'ny voalohany ve azafady tompoko fa tsy nandeha le feo teo. Andao ary. Merci. Andao ary. Ok ary. Eny ary. Hiaraka hivavaka isika hanomboka ity fotoana ity hijery ny lohahevitra mahakasika ny fahafatesana isika. Pastera, andraso aloha tapahako mihitsy dia averintsika connecté anao fa tsy nety mihitsy le teo. Manjary tsy maheno hatramin'ny voalohany le olona. Azafady tompoko.